aty amiko ny lakile Madagasikara. Mafloa ny firenena malagasy aho. Mianinao fa ampiasa ny fahefana tolotray ary anokana ny hefi rehetra iarovana sy ho taitra n'ankamaroan'olona raha ity olona ity no mampafantatra antsika fa tsy Andry Rajoelina intsony no ho filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara amin'ny Janoary 2024 avy izao. Ahoana koa ny ahaposible an'izany? Filohan'i Rajoelina efa namoahany ACC didim-pitsarana ofisialy fa izy no filohan'ny Repoblika voafidim-bahoaka tamin'ny ity 2024 ity. Efa nanao fianianana tamin'ny fomba ofisialy ihany koa izy. Mianinao fa anaja sy tandrona toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana. Ary efa nanomboka asa fampandrosoana tamin'ity mandat vaovao ity. Tamin'ny alalan'ny fizarana jiro, fizarana kilalao sy ireo fanampiana maro hafa ho an'ireo marifo ara-pivelomana teto amintsika. Raha ohatra ka tanteraka itenin'ity olona anankiray ity dia iza no andimby any Andry Rajoelina amin'ny volana Janoary 2024? Izy ihany. Izy tena n'ilay miteny ihany no andimby any Andry Rajoelina amin'ny volana Janoary 2024 avy izao. Izy no Elias Raleharmanana, kristianina mpanao politika. Mpandinika ny fiainam-pirenena sy ny raharaha politika eto amintsika izy ary mahita tsara ny lesoka sy ny tsy mety rehetra izay nataon'ny fitondrany Andry Rajoelina sy ny fitondrana ny fandimby teo aloha. Somary efa elaela ihany no naneho ny hevitra tato amin'ny tambazotra-tserasera sy ny haino aman-jery maro samihafa teto amintsika. Rehefa nandeha ny fotoana, somary taitra ihany ny olona na eno ny resaka nataony tamin'ny mpanao gazety hoe tsy maintsy izy no filoham-pirenena amin'ny volana Janoary 2024 avy izao. Nosoritany mazava tsara fa tapitra amin'ny 7 Janoary 2024 ny fitondrany Andry Rajoelina amin'ny ity mandany vaovao ity. Izy tena ny Elias Raleharmanana no andimby any Andry Rajoelina amin'ny 20 Janoary 2024. Efa voasoratra ny 2024 na iza isakana niza itsivalana eo do fa irahantsika mahita io. Ny Elias dia efa matoky an'Andriamanitra maniraka azy fotsiny izy dia izay. Tsy dia miady hevitra be amin'ny resaka hoe ahoana ny CNI, ahoana ny ACC. Fantatry Elias Raleharmanana tsara fa efa nanao fianianana i Andry Rajoelina, filoha ofisialy eto Madagasikara izy. Mianinao fa anaja sy tandrona toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana. Fa ny amin'ny manokana dia ireny fianianana nataony Andry Rajoelina teny Mahamasina ireny dia mitovy amin'ny tsy nanao fianianana ihany. Satria ny antony dia izao, ny fahefana noraisiny Andry Rajoelina dia fahefana tsy ara-dalàna ary noraisina ankiry. Noho izany tsy nasahy nampiasa baiboly i filoha Andry Rajoelina. Ary izany rehetra izany efa hita taratra tamin'ny 2024 nahalany azy voalohany tamin'ny izany fotoana izany. Izany dia manaporofo fa tsy misy dikany fianianana nataony Andry Rajoelina tamin'ny ity volana Desambra 2024 ity. Samona mpanantena ny vahoaka malagasy hoe amin'ny fa 7 Janoary 2024 ny tapitra ny fahefana eo ampelantanan'ny filoha Andry Nirina Rajoelina. Tsy miraraha izay resaka nataony tany aho hoe nanao investiture vaovao nanana fa na lalàna velona misy eto amintsika, lalàna velona no arahana. So fanjakana zao ny rahana nahita fa nanao investiture indray zao, nanao investiture izy tamin'ny 2019 tsy nampiasa baiboly. Nanao investiture indray izy tamin'ity tsy efa nitanterahany foana ihany moa zany efa nataony tafiditra ao anaty say vahoaka zany za le satanika avy ny vahoaka moa efa tafiditra dia tsy afa-manoatra. Raha tanteraka tokoa ny teny rehetra izay ataony ity Elias Raleharmanana ity, mety maro amintsika malagasy no taitra satria ny sarin'ny filoha ofisialy ankehitriny ohatra izao ho lasa ohatra izao raha ohatra ka ho lasa filoham-pirenena i Elias Raleharmanana ary ho hita eny amin'ny biro mpanjakana rehetra manerana ny nosy ity sary ity. Mipetraka ary ny fanontaniana fa nahoana no nanapa-kevitra aka fahefana i Elias Raleharmanana. Ny antony voalohany dia izao, araka ny resaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety tamin'ny herinandro lasa teo
tsy mety amin'ny maha-kristiana azy ny mampahantra vahoaka, tsy mety ny mampijaly vahoaka, ary zany rehetra zany dia nataony mpitondra ny fandimby teto amintsika. Mety mampahantra vahoaka ka nahantra ny tamin'ny 7 tamin'ny 8 sy roaritsika taiza ny toerana nisy Madagasikara mbola atao hoe faefatra fahadimy nahantra indrindra eran-tany zao tsika farany raisy izao arinatsika ina ndray mbola dina hevitra ny amin'izany efa pirofo mivandravandra be zany. Ny antony hafa ankoatr'izay dia zao na voaray antso avy any ambony izy fa izy no hitondra ny Madagasikara amin'ny 420 avy izao. Zavatra efa voasoratra io ary efa voatendry fa izy no hitondra ny Madagasikara amin'ny volana Janoary 420 avy izao. Tiany mampafantatra ny vahoaka malagasy fa ho afaka mifahantrana ity nosy malalantsika ity. Efa ampelantanan'ny Elias Ralearmanana ny lakle mampandrosana ity Madagasikara tsika ity. Ary nanamafy izy fa Andriamanitra no nanome an'izany fahefana izany ary ireharehany izany. Aty amiko ny lakle Madagasikara. Za dia isan'ny olona hoe antson'Andriamanitra no andalako. Za irehariako mihitsy hoe mpiara-miasa aminy ankehitriny. Fanontaniana hafa tsara hipetraka dia zao. Amin'ny fomba ahoana no akany Elias Ralearmanana ny fahefana eo ampelantanan'ny Andrajoelina. Andrajoelina efa voatendry ho filohan'ny Repoblika ary hitondra ny Madagasikara amin'ity 5 taona manaraka ity. Amin'ny fomba ahoana? Anonga-panjakana ve izy? Aka fahefana ankiriny ve izy? Andatsadra amon'ny malagasy mpiray tanindrazana aminy mba azahoany seza ve izy? Araka ny resaka ny fanaovan'ny tampanao gazety dia tsy hanao zany rehetra zany izy fa aka fahefana ampinoana. Miara-miasa amin'Andriamanitra izy amin'ny fahagagana lehibe dia tafapetraka eo fitondrana izy amin'ny volana Janoary 420 avy izao. Andriamanitra ny tompo fahefana na zany zay dia averiko foana tsy any manam-bola amin'ny fahefana fa n'Andriamanitra dia ny anay efa teneko hoe finoana ny anay no andehananay, finoana ny anay no namezan'Andriamanitra anay an'io, vonina Elias andray an'io. Iya. Ianao ve zany efa niomana mihitsy ao anatin'ny fitantanana firenena vonina ka zay manana ny ekipa complet amin'izany Elias. Manana ny ekipa vonina ny amin'izany Elias. Ankehitriny nefa mahita sika fa misy ray aman-dreny ara-drazana efa nanao fanambarana ihany koa fa aka fahefana eo ampelantanan'ny Andrajoelina satria tsy mizaka zo-pirenena malagasy izy. Quando iniziare mi fisilina anao zany faranuza fantapati di tanta zanezan uraisina io favano Madagasikara nareo favano malagasy satria mbola nanoa ny fantapati ny tanindrazanay zay masina tokoa ary manaja ny tanindrazanay zay izany tsy tokony misy ny amin'ny sabotsy. Araky nefa voalaza teo amin'ny tondrozotra iny dia betsaka ny zavatra natao tao ka ny timo hanambarana azy angamba dia tsokany hoe faranana falava ohatra izy ary mety tsotsaroany teratany malagasy dia izao no tiana ambara hananana gouvernemanta hitatana amin'ny tany sy ny fanjakana izahay. Fananganana ny fanjakana vaovao malagasy voalohany fanjakana mahaleo tena napetraky ny malagasy manoloa zany dia hotapahana manomboka androany fa tsy manakery eto Madagasikara intsony ny lalam-pandroena ny Repoblika fahaefatra. Fa ny borim-bazaha no manome lanja izany. Ka raha ohatra isika malagasy tsy mbola voafolaka ho borim-bazaha
dia samy anaiky zay zavatra nambarateko hoanoany fa iroso amin'ny fananganana fanjakana vaovao isika apetraky ny malagasy. Ny fanontaniana dia zao, misy ifandraisana amin'ny Elias Raleharmanana ve ny fikasana zay kasen'ny Ray aman-dreny ara-drazana? Ny valiny dia tsia hoy Elias Raleharmanana, satria zao ny azy manokana dia tsy miray mipetsapetsa amin'izanizy izy fa fiara-miasa amin'Andriamanitra tanteraka no ahatafapetraka azy amin'ny volana Janoary 2024 avy zao. Mety misy fandraisany amin'ny resaka ataontsika hoe Ray aman-dreny ara-drazana sy ny hetsika politika samihafa. Elias efa niteny foana zany fa ny azo tsara ozy izy ny tenin'Andriamanitra no mamovo voatsara. Za tsy manika andreny hoe azo ratsy reny fa saingy zao kosa za aloha fantatro natsoan'Andriamanitra ho azo tsara. Zay le izy zay. Ny azo tsara no mamovo voatsara ozy ny tenin'Andriamanitra. Ka za ndray tsy mbola hatreto mbola tsy nametraka mihitsy hoe ry miaraka amiko na ry miaraka amiko. Eto am-pamaranana dia zao, mahalasa hitretra ihany ny fanambarana sy fampifantarana izay nataony Elias Raleharmanana, kristianina mpanao politika. Iara-mahalala fa tsy ara-dalàna ny nahatonga ny Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana. Ny zavatra rehetra dia natao amboletra. Efa nanao farak'izay afany ireo mpanao politika maro samihafa toy ny collectif des candidats sy ireo Ray aman-dreny ara-drazana sy ireo antoko politika maro samihafa eto amin'ny firenena. Nefa tsy nahasakana ny Andry Rajoelina ho filoham-pirenena indray mandeha amin'ny ity 5 taona manaraka ity. Satria mazava tsara fa teo am-pelatana ny zavadrehetra, ny hery-velona rehetra teto amintsika dia teo am-pelatanany avokoa. Ny zandary, ny polisy, ny miaramila, ny andrim-panjakana sy ireo maro samihafa. Enina dia ireo tompon'andraikitra voalohany amin'ny fikarakarana fifidianana azy. Ka mipetraka ny fanontaniana hoe amin'ny fomba ahoana no ahatonga ny Elias Raleharmanana, kristianina mpanao politika, amin'ny fitondrana amin'ny Janoary 2024 avy zao. Amin'ny fomba ahoana? Somary efa maromaro ihany ny mpitondra fivavahana teto amintsika nanome teny faminaniana fa tsy maintsy ho lany filoham-pirenena amin'ny daty ohatr' zao sy ohatr' zao. Raha tsy lazantsika toy ny Pasteur Mayol tamin'ny 2013 sy ny fifidianana taorin'izay. Ankoatr'izay apôstôly Marika Tatandraza, tao ihany koa apôstôly tsaratsara sy ny maro hafa. Nefa tanteraka ve izany faminaniana nataon'izy ireo zany? Tsia. Ankehitriny nefa manana ny Elias Raleharmanana ihany koa isika. Andrasana ary ny toy ny tiraraha ity satria isika zao dia efa hiditra sahady amin'ny volana Janoary 2024. Ary izay ihany koa ny mamarina ny videontsika, azadino s'abonner sy manisy j'aime ny videontsika amin'ny manaraka indray.